Saringo Bordamba nosoratany Randriakoto Jean Patrick ho velominy ony miajanirina sy ny ravo ary oly miaraka amin'ny Falsi Rakoto ary Sinez Anjarliva no nandray feo sy nanantontosa. Andro voalohany. Sambatra kindry iry zoko manana n'iny feno iny ka tsotra sady endry. Indrindra be vola. Indrindra be vola? Ndriky dia miteniteny foana ka. Ndry, nga tsy marina izany ka. Lazao fa tsy marina indray ary izany e. Marina dia marina zandry saingy tsy mba tao an-tsaiko ilay hoe be vola kely Sandra. Ny vola nge hono ny marangay e. Raha za zao no misy makavaty ka olona be vola, tena lasa tsy misy fiambahambana mihitsy aky zareo Olivia. Ny sipany amin'izao raha tsy misy intere tsy miaraka amin'ny lehilahy izany e. Ahitsiko izany fiheveran-drizandry Sandra. Tsy vola, tsy noho izy bogosy fa ny toetrany aloha ny voalohany indrindra. Mandainga indrindra tsy ny bogositehany aloha ny jerevandry voalohany. Fa ho ny marina ao aky Olivia. Nefa oka ihany ka so dia lasaindry homoly eo koa. Vina ary ihany mba nyteny andrian'izany aky Sandra. Beger aky ny zandry ny feno iny sady mahay no endry. Anjaran'ny lehilahy aky no mijery ny vehivavy fa tsy ny vehivavy no andeha haka lehilahy. Ka mba manontany aky za. Ary tolotra isan'andro mijery andrika ohatrany tsy rara indry mihitsy. Tsy mijery fotsiny fa iza tokoa ny zokony amin'izy mirahalahy reny e. Ataoko hoe feno nefa atao isedrako. Ka na tsika roa vavy koa ary misy milaza ny zaniko. Fa ifeno aky ny zoky dia isedra ny zandriny. Hoany ane zao za rehefa aveo e. Andrasandria zany fa anao jupe vetivety dia tamby. Zany zoky Tonga soa aty aminay kiry Sandra. Ie, misaotra e. Dia tratra soa koa nareo. Tsy manelingelina ve zary zareo Manelingelina maninona indray ndry. Raha nelingelina ve kindry dia hoentiko aty salama nareo. Ary izy zato akaiky ny Olivia zato mipetra aloha e lahy fa asina présentation e. Ka eto ary zato izy e. Oay Beger lery Tray le volo marina. Izy ny zandriko Sedra Sandrano anarany. Mianatra ao amin'ny collège ao izy. Ary izy kosa kery Sandrano Sedra zandra ny feno. Faly mahafantatra ny Sandra dia tonga soa aty aminay zany. Dia faly mahafantatra ny Sedra kosa. Miala tsy mibetsaka ary tsy hoe sanatriny fa tongavanareo ny alako fa ohatrany somary maimaka ihany e. Andehanao regroupement mantsy izay io zo ka efa miomanako. Bande bossiste Beger mainkiata. Wow, hita fa zany mihitsy kio. Sangisango zany. Andao ry Sedra omendalana ianao. Lasa rehefa dia mazotoanareo e. Ay ve miresaka be toy izao ty zandrinao ty ry Olivia e. Tsy araka ny neverako aziko. Za zao mieritreritra hoe ahoana ry feno. Hoe miavina ve? Ay vava sy tsy mba miresaka manolona koa. Za kosa ary feno hitako aza mba mitsara olona ivelany izany ary feno vehivavy kinga sady mahay raha zaka sady basy vava. Sangy ihany zany Sandra.
Sedra latsaka tanteraka. Ary lasalasa ny zandriko izany e. Aiza koa Kia, mandinika an'ity fianarana ity ho azy. Efa haiko Kia, sedra indray zao io a. Fa hono Aki? Iza kiny miaraka amin'iny? Priska Kia, le sipon amin'ny lycée iny. Efa elany rahana ihany reny a. Bandy petsaka be io akiko iny avy ve? Aleo za io manadia karano ka. Andraso ke dia samy mivoaka. Ode Kia, Olivia Marso e. Ay ve Sandra? Fofondriaky? Saika mba mandehandeha ho azy za dia mitsidika re a. Mafana be ny andro dia avy nanao baskety ka hangataka rano feno raha misy a. Tsy aleo kosa ve izy io e, sady misy io ko. Tsy le misy gazy a. Tsy maninona re izay misy a. Za manao sport dia tsy mety amiko ny zava-pisotro misy gazy. Ka andraso aho fangalako vetivetika indry e. Ary nga ianao rery ny atory feno a. To mangingina be ko. Ay ve. Papa miasa dia maman koa torak'izay. Sedra lasa ny tsy haiko hoe lasa iza. Le ty sedra to lasa alako. Vatonjoko ny kilalao an'izany. Aleo rehefa tsy ho azo ny zandriny dia ny zokony. Fa hono aletsy. So dia mba misy serviette ao amin'lahy ao fa za zany feno atsembohana. Mba hindrana doso kely amin'lahy koa za e. Raha tsy mampaninina. Ahoana koa raha ny ataony disipy ty. Eo dia tsy menatra akory izy manala ny sorta sy ny maillot. Zany mory feno a. Eo fa vetivety dia lasa fa mbola hanenjika hiditra amin'ny efatra angeza avy eo e. Zay ange dia vita e. Justa nanala atsembohana fotsiny. Fangahy moa ndry io tsy hoe miditra amin'ny efatra ndraika. To maka toerana be indray mantsy. Aleo tonga dia aty dia mianatra e. Raha mazoto. Za io koa nge ka misy pro zao e. Malaina nijanona keo indray e lahy. Andao ary miara mivoaka tsika roa e. Sa ahoana? Manderaka ako ty rangaka. Mifano tsy misy avaratra mihitsy ny toetran'izy roa vavy reto. Eny ty zandriny ty aloha raha hoe nitare dia ananany. Raha hoe mihoatra ny lian'ny zokony. Fa ny toetra kosa dia loza be. Atao hoe sain-jaza nefa mba efa 18 ans ihany. Miomana ary ianao dia ndao e. Ka zany Sandra, fa miditra firy andro ity androany e. Zao dia fandesady. Mba hafa. Sandra, miresaka amindriny ahy e. Ahoana ozy ndry? Mieno écouteur-aky za. Tapona ny sofiko. Angawa efa andesady e. Miditra amin'ny folo aky a. Fa mbola isikety kely aloha. Ka vo amin'ny enina sasany anie zao Sandra e. Lasa loha loatra kika. Ndraraha tsisy vita akory. Mba borsio aloha ny trano ka.
dia anjarako ny manasa vilia sy ny tokotany. Za efa vonin'izao ve akia? Aleo amin'ny manaraka e. Lasa akia. Miverena aloha fa adino mosoarandre. Sa indray vao hividy. Sandra, miverena ho a. Merci ki Maesa. Andray, miovatra amin'ny fiteny ve ki? Inona koa zany Maesa? Manina raha atao hoe masora. Io emploi du temps andry io ane ki ka manontany dady e. Dia ahoana ozy ndry taminy? Matoko raha mitatasiaka. Ka ho zay hoe efa miova izy ioko. Sandra aloha tatoato lasa niova e. Raha hita ny dady amin'izao mihiny jipo manasa pezon ndry dia ahoana? Maninona koa zao io? Zandriko ndry ka ananako zo no miteny andry e, ary adidiko izany. Zao ngeky mahatonga andray mpanolo an'ireny e. Zao aky ny mampahalaizy ana. Dia davindrianao an'le ane 70 be reny ve za ahoana e. Sanatri zany. Lasa aloha ny sipa fa be moral be Maes zany e. Sure e. Sedra ve ty marina? Tsy mahita akory. Aleo mody avokako le cahier de champ ato dia mody variana be aka le rehefa mifanena iny dia apotrako sady mitakisina. Oi, azafady ry mademoiselle. Tsy maninona ka samy variana be ty. Azafady. Sady samy maika be ihany koa. Aleo angalako azy. Za ve namotraka dia nondreno akazy aleo alaiko. Misaotra sedra. Ary ohatrany efa hitako tokoa ianao e. Iza mora tsy mahadiso? Andray kosa e. Dia tsy tadidy sahato ve za? Zandrony Olivia re a. Azafady rehefa maika be tamin'iny sady mbola hianatra koa. Ary makaiza aloha izany. So manko maika dia ampiresahako eto fotsiny. Andeha ho any amin'ny namako io fa naharay an'ity message ity fa tsy ao izy dia hiverina. Ary ianao makaiza? Ndeha ho dia azoko. Ao an-trano zalahy zao miandry any ireo namako ireo. Ry zalahy? Sedra be ze io a. Mody hoe ry zalahy hono. Ka andao ary araka dia ho hitanao e. Aterinao a zany raha riva be a. Finaritra kosa aloha iny androany iny a. Saingy nakam dia hisedra teo amasony namany. Zamba ny sangy azy ohatrany tsy nirara iny fa ohatrany tsy misy fitiavana mihitsy verangako. Dia ahoana re zany ny ataoko e? Hitako ny hevitra. Ho aize hoe ianao ry sedra ny tsy ho Mandrosorikala, mandroso. Manahoana tompoko? Dray esoriny kamparikala fa inona ary ty. Toerana misy ny masiny ty a. Hitanao ity io? Tsy azo anaovana kapa. Eny rery bebe o. Ka ahoana ary ianao zay e? Vao tsy miteny akory ianao dia efa fantatra ka. Eo amin'ny sehatry ny fitiavana ny atindianao a. Saraka nareo? Ie, eo amin'ny fitiavana ka. Saingy voanoriny. Ka ahoana sy ahoana ary?
Misy ankizy lahy tiako sy riko izay ho ary bebe ô. Miaraka amin'ny zokony ny zokony ary io lehilahy io koa tsy taitra amiko mihitsy. Fa ataoko izay fomba rehetra ny rahanay nefa tsy hitako intsony izay atao e. Ary le zokony miaraka amin'ny zokony ndreka vadin-jokony kikilalao njandry. Efa nataoko koa nge izany e. Saingy tsy nahomby fa niala maina. Ka izy amin'izy roa lahy e. Ny zoko izany efa miaraka amin'ny rahavaviko fa le zandry. Foa masony ianao ry masona ambony zavatra rehetra. Hitady izay tiany sy ho tia azy ny zanako ka mila fanampiana avy aminareo e. Misy mba irin'ny fony anohany ka ilana anareo rehetra e. Io izy tonga tia midodododo hitady izay mba ho anjarany e. Ka zao ary anaka. Ie. To raha nitany sy kidy ato dia ny zokony moramora atao ka io no mety sy mampamora ny asa ataontsika. Ka efa hoe any zokoko ange ho ahy io e. Sarotra be zandry bebe rangory tsy misy fomba hafa mihitsy ve? Aleo ary aloha hitalao e. Ka zao raha pisy tahaka zao efa maty masoandro iny. Eny ary dia manantena zany raha tena tsy mety nefa dia io zokony ihany zany no andry Eny ary fa andeha e. Orikala ary ny saram-pizahana dia tandreny koa fa mitorona miembotra rehefa mivoaka manjary milasa miembony masina. Fa nanomboka viana indray kindriny tsy nianatra Ka tsy efa fantatry ndry ve izany e. Ndry ihany no mahatonga an'izao. Ka izany ki tsy nahalala fa italeny nanome an'iny taratasy iny ho an'ny papy. Ozy izy hoe asaivo makaty hoe papanareo dia sady nanome an'ilay taratasy izy. Zao akeny olona fa barakatra ny ampianarana. Tonga taty hatrany mbola daroka be ihany koa no mahazo. Fa fitiavana andriny ki izany ndry zany makaiza foana mivoaka ato maraitsy ariva io ka indry tsy mianatra akory izany. Ka zokindriny eky izahay lasa ho any olandry. Lasa mihitsy aloha ndry ka. Leo ihany hikatotra ny rery ato. Ny fahafatesana zao no sambarako. Tsy ho faty izany ekindry reo ary tao fonina biscuit be debeko. Milaza tsy misakafo nefa tao feno karazana sachet. Lasa ndry ho mandefa manjeraka. Androany aloha malahelo fa rapitso mifanohatra amin'izao. Any tokoa le hoe ny alahelo ny sasany ifalian'ny sasany fotsiny. Tsy zavelively eky iny ianao an'izany dia tsy hianatra izany ndry fa hikatonao foana. Dia nanao ahoana kia? Tokony lazandry melo ihany ine ndry koa moa tsy nandalo tamin'ny latsinainy dia gaga ihany ka manao ahoana izany amin'izao? Matetika za manapatapaka mandeha mianatra ka tsy karitry ny tale izany dia nandefa taratasy any zokinay izy ary tany amin'ny papa koa. Za le vao tonga avy taty dia nivelesi ny papanay. Raha tsy teo neny ngamba dia nieko sisa ny tsy afaka. Hatrany ampianarana nefa vao tabataba. Ka zao ary aloha fantatra moa andro fa andro fady talata tsy mahazo mamoaka fanafody ny iraky ny masina fa ny valin'ny fangatahana no efa nanahoana tokoa. Le zokiny ihany no tiako zao rehefa ataoko ny fandiniana. Ary satria zokiny fototra izao fidaroan'ny papa izao dia valiana ihany koa. Efa vita io dia efa azo ihany koa ny fanafody ka le zandry no nanaovana fangatahana saingy raha pitso vao azo alaina ny ody dia aleo raha pitso izany miverina bebe
Ohatrany tsy dia misy fotoana kia ary Sandra. Aleo laka misy kia. Fanao inona any akindry? Te hiaraka amindry za kia. Mba te hivoaboaka koa e. Fa hono a? Maraina sa hariva indriny makany? Za mbola mianatra kia maraina. Eny e, aleo any andrasandriva za koa mbola hiandry amin'ny feno. Okey ary. Sady tondra sakafo za. Ataoko surprise ho anareo. Mba te hifalitaly izy. Zandry ty koa dia mahita tao ka. Eny kia. Ka ahoana? Efa mitondra izay tokony hoentina ve ndriko e? Efa reto ny hidin-driko a? Eny rery bebe rangory eo. Tiany namba hoany sy ny vola madinika ary ny vavety ihany koa ary aza matahotra bebe fa mbola anaterako firavaka sarobidy raha toka tanteraka ny fanindriko andefa mandry ny sedra. Atao bebe inona kay izay firavaka? Ny aza aho dia zavatra tsotra monja nangatahako aminao dia inona zany bebe? Teneno fa ho tanterahako na inona izany e. Ity anefa ho raikitra fa indriny tsy haiko na anatanteraka ny voady ary efa voaraindry ihany koa ireny ny ody. Fa ny fangatahako ihany koa tsy maintsy tanterahandry. Kala zao ary rery bebe o. Raha misy ety amiko dia miko anao. Saingy tsy afaka mamorona raha toa ka tsy misy a. Ny tenanao re anaka. Tsy azoko izany. Ny tenako e. Enao dia enao tokoa anaka. Tiako andova amin'ity asako ty enao. Ohatray, toa tsy soranao akory ako. Za rengenaka ty efa miafiny. Indrindra fa hoe izany. Ohatray. Atovy zavatra hafa rery bebe o. Eny ary fa tsy maninona saingy. Ty faharoa ty kosa tsy azonao lavina. Iteraka nareo dia io zaza io no omenao ho tezaiko mba handimby aho. Ny ahoana moa ny fampiasan'ilay odiny bebe rangory teo? Ay ve ty vovokazo kely ty atao anaty zava-pisotro mba ho tonga any am-pony moa. Izay mihitsy ilay izy. Dia ty menaka kely ty ataoko eo amin'ny fandraisan-tanana. Ary ty potipotikanina kely ty indray hosorina amin'ny tarehany fa ty izao no tena ho sarotrako. Arina kia mahavariana andriato sady amin'izay dia lasa saina be tsy hay hoe makaiza. Andeha hianatra fa any zany miona. Saika dingo tokoa kiry Sandra fa aniverseran'ny sedra androany Tongava aloha Zay fa lasa. Tsy mahita teninina fa ny zava-dehibe mba iniko dia hoe aniverseran'ny sedra. Milay izany. Tonga dia mety daholo miketrika rehetra. Aleo akery Sandra andriny manatitra ny cadeau d'anniversaire-ny mandalo eo amin'ny feno aloha vao mandalo eo amin'ny sedra. Toa hoe natambatra ny mantsy ny fitsingerenan'ny taonan'izy roa raha tokony amin'ny talata ny amin'ny feno. Andraikako. Te ahoana ary izany? Tsy maintsy handray ny tanany feno izany. Nefa le menaka ahoana?
Mandeha ana kiry Sandra fa ela be lozandry midorororo eo fotsiny. Ka maninona nefa raha zany manolotra an'le zandry ary indrina ny zoky ka zany ve tsy hafahafa be ndao mokia ndao ndray ariko. Sandra, tsy haiko fa tia hitanao zany foana ho any. Zany ve? Foko tia mangina ohatra tsy tatiko zany tsony akia. Tsy mety zany sedra. Fa ahoana Sandra? Tsy mety ho zany mity olondro zany fa zay tena tianao na zana Priska. Zany efa afaka mandevitra. Sady tampoka be nge zany. Tampoka be ahoana koa ary efa ela dia ela nge zany. Elovina ary. Aza mandainga fa ny vehivavy ange ka tsy azo andaingany vonina ny tianao Sandra. Iny tsapako aloha fa mbola tia amin'ny Priska saingy zany tianao. Zany angamba raha toizako hoe zao ry sedra apiko ianao anadino any Priska dia zao mody mila vaniny aminy fotsiny ianao dia vita ho azy. Koraha zazakely izy ko sady ny lozange ry Sandra efa fantatry ny fianakaviany sy ny fianakaviana ny fiarahanay. Zany ve? Sarotra be zany. Tia tokoa le hoe finy atsy maminy roa tsy hitako tsony zay ale. Ariva kitiny andro ry Sandra andao ateriko amin'ny bus etsy ianao sao dia mitaintaina ny anatranonareo ko. Sady ny orana koa ty efa ho avy. Zana nadino elo raha teo mahazo vahiny eo nareo vao gaga ny ao an-trano. Aleo aloha miafy tsy misy loka miterinandro ty ry sedra. Ka ahoana? Mahafinaritra ny fahitanao ny tranontsika. Eto zao mbola ho ampiana frigo dia ery ny écran plat. Fa ny enjana zao dia tia tranontsika tery dia tery tiako. Ka ny karama rehetra zany dia lanina amin'ireo avokoa. Mba mieritrereta ihany Sandra. Jereo nge ry zareo atsy ambadika tsy mba mandanindany foana zany. Tsy tokony mbola hoe maika amin'izay vidy fanaka zany ianao hoe ataoko ange fa ampy ireo entana tamin'ny fampakarana antsika ireo hoe ny fananana tany sy trano zao no tokony voalondarana amin'ny fiainantsika ry Sandra. Iny ianao koa efa ho lava zany. Ka zany misy. Salao efa tamin'ny taona firy vera angano atao ato an-trano. Marina fa hoe vaovao saingy hafa ihany ange ny mody ankehitriny. Zao ny tranontsika mahafinaritra tsara ery. Dia aiza zany zao le taloka? Meko an'le namako. Tsy hoe nomena fotsiny koa nge fa mba nanome kely izy ny vidianako an'io tapi io Ray Sandra, enao ty dia tena hafa mihitsy ka marina. Iny ianao koa zany dia ny anakiana na foana. Ko zaniko. Aleo za hividy fa rehefa eo ny zaza tsy manam-potoana hividianana. Sady aleo hoany zany fa hono ahy mba tsara amiko veloha ty pataloha ty teny amin'ny magasin izy ty ny vidiko. Tsy fantatro tsony re. Tena mba mieritrerety ianao Sandra. Fa ahoana ihany? Jereo nge ry Olivia etsy nefa tsika mifanila trano eto fa ianao ohatrany. Zay nareo zay tsy mahazaka olona mivoatra mihitsy. Ngai fa lasa sidry. Vao teo mihitsy izy no lasaka.
Nga tsy nandalo tao aminao izy ripeno? Tsy nandalo lery. Ahoana koa ary zany ataony lery izany? Fanao neny no mitaona ary fa iverina riva tahaka izao e. Mba omeo rano mafana aloha Sandra azafady. Fa inona koa raha ny tiany atao? Sa te hafantatra hoe miady za sedra? Zany inge ho ary Sandra e. Toy ilozanao mijerijery fotsiny eo. Ay tokoa moa nareo raha seza avo lenta be tahako tony. Tsara ery ange izy zany. Misaotra e. Tsy zany ary feno fa mandinika an'le tokony ametrahako an'le frigo fa tery de tery ny toeran'izy izay. Fa ahoana aloha Sandra? Dia aiza zany le seza mitovy amin'ny ena iny? Nafindrako any amin'le namako re. Oay, efa mirolatsaka folo zao. Tara fa 10 minitra sisa dia miditra. Lasa aloha Sandra. Eny ary. Mandehana fa mandreraka be. Olona tsy mivoatra fa faly anakihana fotsiny. Efa nahita loko any feno e. Olokona hono ty tranontsika ty. Ny teny dia hoe ny karama mpandoko no zaraina fa mividiny tsy manina fa izy ihany mandoa azy. Ay ve aky? Dia ohatrina hono kiny mandoko azy? Ny ivelany tao hoe 150,000 fa ny anatiny mbola tsy dia maika fa ny orana anie zao efa ho avy. Ay, aleo aloha zany izay mivady hifandinika e. Ka mino fa tonga dia kina aky izany a. Sarotra be manko raha hoe samy andokony azy raha ny ety ivelany. Misy apango ve aloha ao amindrio fa za tsy nahandro atoandro fa reraka nandamina trano e. Voasaika hite mihitsy hoe angamo kinareo ao tsy mba mahandro sakafo atoandro a. Aza dia mba manao an'izany aky Sandra fa mafy ane aky ny asan'ny sedra sy feno reny e. Mila mahandro foana sady zany mba fotoana nanana isaky ny atoandro dia aza variana mirendrarendry zany. Zinavy aky no ataondry namanako. Olona efa fatapoko fatapirenena fa paka vatin'olona sady tsy manambady. Fantatro izay tokony ataoko fa tsy baikonao amin'ny tokantrano koa e. Marina fa trano iray nipetrahantsika. Nenareo efitra varatra zahay atao amin'ny atsimo ka aza hidirana ny tokantrano fa anasy ny vadiko io. Izay apango avy ve dia andatsanahy e. Izao ihany dia andeha hividy misao any amin'ny toto voahirana e. Kaza indrindra ny hery feno e. Efa fantatra fa hampiady anay rovavy. Ka fantatra raha fa hampiady anareo dia mbola inona koa ny tenenana azy ka? Ka mazandroko azy e. Zakako tsoa zao ry sedra. Iza ve onka dia tsy misy atao fa eto fotsiny. Avelao za hiasy. Raha ny tsy fitiavana izoko io anangy efa tsapako efa hatry ny ela mihitsy zany e. Avelao za hiasa ry sedra. Mangina izany vadiko zany a. Tsy vahaolana izany miasa zany ataoko fa ampitsika ange ny karamako e. Tsy manabanga fa vavany amin'ny patron dia indro fa omeko anao iny ny karamako. Rehefa tsisy atao dia raisa ny fandriana dia mahatorika iry Sandra. Ka zao ary. Hoe ahoana ka? Ampio fefy mizara roa ny tokotany.
Amin'izay koa mba afaka mamboly zaridaina analako andro. Ina re, saingy aleo aloha hidinika amin'ny zoky ka. Mbola hidinika anao inona any koa nefa. Anko. Efa niteny tamin'ny namako fa hanateran'ny plancheur apitso maraina. Ka matory amin'izay ary izany vadiko izany. Efa marika 20 sasany alina izao. Ny olona efa tapy matory avokoa. Andao tsika andeha aloha androany ka. Efa io ny patalohan lahy fa nataoko mainty ny ambany chérie. Tenenako mainty. Araka amin'ny Olivia sy fino angisika. Fetiny taranaka androany ka tsy araka. Samy manana ny tranony. Ary andao morosedraka. Oka aloha fa ny volombavako ary mbola tsy afakako. Za mbola ho any amin'ny toalety. Na reo koa nge ohatran'ireny olona tsy andeha hivavaka ireny. Aiza ary ny fonareo vonina andray an'Andriamanitra. Sandra Sandra, efa vonina ve kinareo voaika iva tam'izay mbola midika danany efa fahadinareo Anao inona ty koa itsikera indray ve izo sanao iny? Mandeha nare voay izy. Sa zany le hoe fo vonina andray an'Andriamanitra ka. Miadana mitsy ngery zany. Zao mbola eto am-pandriana foana. Aiza kory zao fa le asantsika maly nge tena nandreraka be. Marina aloha zany. Aiza ve rangaka tsy nisy an'le piesy akory tany Am-Pefolo. Avy eo nakany Sotro mbola tsy nisy any. Amin'izay de tongotra be foana nge. Miomana ary sedra de andao Ary ohatran'ny efa vonina nendry teo Maneritery be aky le jupe. Ary tiako kely ke zany akanjon'izay izany ry Olivia. Zia de vonina ndao ary. Ka ry maman sy papa zao efa sasa miandry any am-piangonana. Maman indray de mamela toerana ao antsika foana ka. Fa ny ady mafy de tsika taraka nefa any aloha be andro maman reny zao no mipetraka. Ka atahoana fa mitsaitsaika moramora eo Ny mason'ny olona ve atahorana. Io ny lakile de idio ny trandro sedra. Raha tsy somary lozana kely mantsy ianao tsy hiala eo mihitsy. Ka eo indrindra ny olana ary feno maninona mora raha lazaina ry Sandra de zaraina roa le tany ka eo samy manangana ny azy eo. Nefa ny atsika tia mivola efa tia tany fa ny zareo tsy haiko. Afaka ampisamborona aloha zareo Raha ilazan'izany de aleotsika roa miaraka de eo kory zareo mivady fa raha hoe za na ianao no milazan'izany amin'ny Sandra tsy ataony miseho manam-bola eo ka nahirana. Marina zany saingy maninona nefa aloha raha tenenina meloha sedra rahalanao dia avy eo tsika mivady manatona anazy roa. Sa ve tsy mety zany feno Tena mampalahelo mihitsy ny rahalahako iny Olivia. Aiza ve tamin'ireny fividianana fanakireny de tsy mba mila dinika akory Sandra. Ohatrany maheno ny narako zany fa aleo enoko eto amin'ny varavarana efitra eto. Ny efitra natso ato manko zao de mifosa. Ok zany ho any fa ny mpivady zany de toy ny ahoana zany ny fizarana an'io tany io. Tompisalasala ihany manko ny amin'ny hevitra iny raha vavikinko. Alanenina ny tsika milaza amin'izy mivady ka rehefa tsy vidy moa izy de roviditsika daholo. Amin'izay koa nge malalaka ny ipetrahan'ny taranaka Tsy azoko tsara. Raha everina zany de vidy tany ry zareo hikambanana. Sa anatriny ary toetra aminareo Tsy zao vehivavy zao mihitsy zany. Manana ambopony ety. Eny ary ka aok'izay fa chérie ahoana ke? Mbola tsy fantatra ela tokoa moa ve hatramin'izao fa mitoezaza. Marina ve? Tena faly be
engany ka ho lahakely mbola ka andray kosa raha vehivavy zany dia tsy tianao. Tiako foana ka sy omen'Andriamanitra eo ki dia ekeko a. Ary ty za to tsy mety mitoetra za tokoa zahay aleo ah nantona mpitsabo ihany koa sao dia mba hiteraka zany mako zao tsy hitovinay kelikely eo sandy raty e fa anaiko resy zany. Sandra hevitra angena angatahako aminao hoe dia lasa adinay ve ny fiaran'ity resaka ity afaka janona ane raha izany ka leo ah raha iary toetra amin'ireo zany ka rehefa lasa izy dia tsika rery ny ato amin'izay ho atsika ty trano ity mazava lova ange ty ry Sandra tokony hanana ny antsika manokana tsika leo be ay oka lodiniana mainge zany loko zany mandrana batao e za efa voky. Mahazo lesy no hiady fototra an'le tranonay ry sedra omeko invitation nareo dia omeo ny Sandra any iny zoky aza matahotra fa omeko azy letsy mandrosoe lahy ato trano aloha androso tokoa moa izany rahalahy ary tsy misy olona angiady zany ny trano mihidy beko dia zao foana letsy ny ainako isan'andro ato tandao ary aloha tsika ho ato aminay Olivia angamba no mato zao ko marary aza ankipoko zany feno fa maninona ianao sao dia mba manao reraka be tatondray ary ianao io ka aleo entina any amin'ny dokotera sao dia anahirana eto ka ny mpitsabo raha teo tsy lavitra fitseka kely etsy zao tsy mahazo mamonjy olona lafa tsy ato ndre ary ndreto ny fady tsy azo hoanina vanjobory anamamy ravintsonjo tsy azo atao ny anavaradora rehefa matory tsy maintsy manao mainty rehefa mivoaka ny trano ary tia ny tena zava-dehibe hoe ahoana izay tsy mahazo miarahaba azy fa leo izy hiarahaba voalohany dia ataovy amin'izay ary ny ampialana io zazy io ao akibony ao sady amin'izao ny ora tsy maheo ny vadiny sy ny vadika oadray aza matahotra indri fa efa nirahako ny masony tamintsika vo niresaka teo ka hatramin'izao aleo sa misy orina niny izy mianaka zany zao ny fahasambarako satria ireo no manelingelina ao foana ireo dray tsy mety zany aky mandra-pahazondry zaza dia atao tsy mahavanonanako io kiala kely io ka ity azony ty jabory ty ity nanalahntsika an'ilay zaza dia andray afo amely lafo amin'ny fatapera aloha vetivety ahoana no ampirehatra afotsika ary bebe inona moa zany ny idirany afo sy ny tsabory amin'ny fanalana an'ilay zazy kalindry kalma fotsiny io fa hitan'ny sikito fa amin'ny herinandro ny andro naterahan'io rahavavindry io naterahanay amin'ny rahavavy mihitsy ka izy talata ny anniversaireny dia ny ana sabotsy fa ahoana tsara le tsabory sy afo ry bebe rangory mbola tsy malala ny fahaizan'ny bebe rangory ve kalaniny ity foa io
raiso amin'ity azy ty ty jabory ty ary atao manalavitra ny hafa ka mitsonika tsikelikely dia toy izany koa ny fijaliany ora vavindrio ka rehefa tapika ilay jabory ka potraka eo ambonin'ny hafa ilay hazo finosin'ilay jabory dia afaka izay ilay zaza. Izany hoe ilay hazo finosin'ilay jabory eto ilay zaza. Azonao amin'izay. Foa masinareo rehetra manodidina anay, tongava eto anoloanay nareo fa hisy iraka ho tanterahanareo zao ka tongava faingana fa mandeha ny ora sy ny fotoana ka ainganareo e. Foa. Masina. Enao irery Masina. Enonao ary ny fijaliana mahazo ny rahavavinao vonina tsara. Ie. Izay ataoko eto Masinao no ataony ihany. Ka ianao no mametra ny ora raha ataonao akaiky kokoa ny jabora. Mifanakaiky ny jabora sy ny hafa dia vetivety dia afaka ilay zaza. Fa raha lavidavitra dia ela voalany ny jabora ka mahatra ny fampijaliana. Ty ary raisy ny jabora e. Kay. Maty atokotero. Kay. Maty vonjay arere olona. Neny apio afamjaly marare. Ary aleo atao maharitraritra mihitsy ty ranga. Fa marary ahoana raha azoko atao ary ny analany an'ity dia efa nalako mihitsy. Zay kia vita kia fa azadinindry ireo fady ireo angamba ny ampitsabony ianao zany trano miteny hoe dokotera. Angamba vao mety zaza dia makany izy sika koa mbola variana nanazava ilay fanafody ataondry sy ny jabora teo e. Nanahoana malalaka e? Afaka ny zanatsika ry feno e. Aribaina aloha rehefa hoe tsy afaka ny andehibe. Sy ahasalamanao aloha atao e. Ka zao ry Olivia, nangataka mba hijanona kely amin'ny asako tapabolana. Dia andaotsika hamonjy ranomasina kely aloha hanadinona ny lasa sy ny tsy mety rehetra. Dia aisytsika no andeha? Misy namako izay any Tomasina any. Fa ny olana dia mifanalavitra ny tranony sy ny boro, kanefa tokony ho trano akaiky ny boro no andehanantsika. Tsy maninona re izany mandeha amin'ireny tiako reniko. Fa ilay namanao ve aloha sao miara-mipetraka amin'ny vatany ka lasa olana anie. Za ty mbola tsy mahavita manao zavatra firy toy ny hoe mahandro sy ny sisa. Mbola marefo dia marefo ary feno. Trano ny ngeno any mbola tsy manambady izy ary gardien ihany koa fa izy lasa ny velany satria ireo ray aman-dreny ny toa hoe any ny miasa. Dia nanahoana kiry Olivia tany tamatafitany. Ary izy aloha ny voandalany. Ary toy ny verina sahady ny takolaka. Nahazo aina sahady Ataky misy fitsa le tindry be. Tena tiako mihitsy. Nahazo tory teo atsapana dia ifeno ny vidy azy ty. Efa lasa 10 kilometra vao taitra. Ifeno efa mividy an'ireto teo. Zany nahagaga tokoa aloha ny torimasoko e. Aiza ve ka adiny ray latsaka fefa n'izay nijanona teo tsy nisy zavatra reko. Ny olona midina amin'ny sakafo ary tsisy reko akory. Feno tsy nahasana naitra fa zaho no lasa masika ka dia ano-masaka no vidiny. Rehefa taitra vao niara-ny sakafo izay roa tao anaty fiara. Ary tsara ki izany arino andry izany. Samy manana kitsika roa vavy vidio izay tia indry. Dia misy seza kely koa ty sady manana efatra tsika.
dia tiako keny satroka ho andria. Tsara be. Fa misy voninkazo tsara keraka ity mamela n'isan-karazana hono izy ity dia samy vidiana amin'ny fentsika roa vavy. Dia misaotra kira vavy malala tiako be tiako ange ty ravaviko ty bisou mihitsy aloha ka. Aza manao zazakely io ndry Sandra. Reo koa ny coco tena tiako be ty. Afangaroko amin'ny tsaramaso kiso ty fiazana andranony dia tena ao tsara. Ao bisou andry ma sœur tsy foy koa. Etsika mafy ary bebe satria nahazo tany io rahavaviko io ka mba te hanana koa ary hitady lehilahy mpanan-karena sy manam-bola saingy sedra nefa tsy hariko fa atao fitaovana io lehilahy io tadiaviny. Nahazo tany hoe ny rahavavinao izany hoe hiala ao aminareo izany ka hifindra. Efa saika ho adiana fototra ary ilay izy fa afa-jaza tena janona. Sarotra ny toe-darahana ka satria ianao mitady olona manam-bola kanefa le olona mbola tsy fantatra hoe iza ary efa fantatra ka ary matetika amin'ny sangy amiko izy io rehefa mividy zavatra ao saingy ny vady moa eo foana fa ny tanako rehefa mandray famerim-bola ny fininy mafy dia mafy. Mora jonono izany anaka. Aleo ary atsona ny masina ary avy eo ihany dia makany fa poinsio dia mbola misy koa rery bebe aza be fiantanao mory Sandra. Lazao fa tanterahany ny fanekiny sedra ny zelazainy aminy ndre ary ny tsy fandirany amiko fa mandefitra be manaiky izany ataontsika ki izany feno ohatra misy zavatra manalokaloka aza ny foana ho isan'andro ato dia tsy renao mihitsy ve tokony eo amin'ny 12 alina eo foana tsy tafahetsika mihitsy ary te hiteny fa tsy tafateny avy eo nefa tafatory be ary ohatra misy zavatra makareny tsofina be ka so kosa renao ty mbola tsy salama tsara mihitsy ka voately volana ange zay nakarary ianao asorino atao aleo fa ifo amin'ny fotoana io dia hoenoko eo amin'ny 12 alina moa izy teo eno ary taratasy iny ny tananao indro feno faktura netana vao nividiana teo rety nakatolona tamin'ny camion teo dia adiniko ty ka nanaraka taty fa nyresaka an'izay tokoa ianao fa ahoana ki ka ahoana ho any ady fototra n'le tranontsika mibrika efa ao avokoa ny tafy ihany koa efa ny amindrimama ka tsy alovy atao amin'izay ry feno mety zany saingy mbola sahirana kely ngetsika ary malaly aleo miandry kely fotsiny Sandra ahoana zara ny tianao andehanany ny aloha any Tamatavy any ka anrehetra ny mahafantatra daholo ny olona any indrindra fa mahazo enga ao mahabibony misy ny zanako faralafa ataoko ahoana no any tsy maninona izany fa oviana tokoa no entina ho any Monsieur Ramile indray ianao antso fotsiny hoe Ramile zay dia vita
manimba sofina ny miainome monsieur tsy misy farany ka any a zany moa e oviana fa za efa te hilalao ranomasina sy te hiaraka hanao voyage aminao tsy de maika zany e ny fiarahantsika ne vao ray volana latsaka sa maherikely de aza taitra anao fa omeko zay tianao ianao e fa hono misy zavatra notaniako anao ohatra hoe mety Sandra lazao rery monsieur Ramily azafady aloha fa ohatrany mahazatra le miteny eo monsieur fa mialatsiny ke fa lazaiko foana ianaoko vonina re amaly ny fanontanianao raha havana hono ianao moa zany mbola tsy manambady mbola re fa ahoana fa inona zao no mampianana anao hiteny an'izany ka inona moa ny olana raha manambady ianao e vao maika ane tena mety zany ka nanambady ho aza fa efa ny saraka sady lehilahy tsy miasa ka atao inona koa e Tanao de lasa ianao mandeha Sandra feny rahalahinao zao tsy eo Olivia kotsy eo de inona ny olana Sandra tsy misy mpiaranao tsony eto monsieur Setra zao mbola tsy mahamasakasaka foana ka efa mizaka ihany angiazy Marene ohatrany tsy hitanao zany fa ianao lagy avy any amin'ny alehanao any de zany nomenao soa Marene so de mba tsy rariny akizao ry malala na mijery anao aza mamparikoriko ana aleoko mijery any Milo Or Sandra de ampitovinao amin'ny lika ve zany zaka izany mihitsy zay sakafo tsy masaka ve no anton'izao fifandirana zao vary ange sisany tsy masaka ao ary jereo fa vaky le vilia ty tena lehilahy tsy misaina mihitsy hita fa misy saka de mbola eo amin'ny sisiny latabatra ihany ny apetraka ny vilia mahasositra mihitsy ary inona koa zao tony laoko tony tsy voanjobory ve ty efa fantatrao ve fa tsy tiako zany voanjobory zany mbola zany ihany ny atao laoka somary kiriko inona ny teny manderaka mihitsy miaramena mitondry ary mbola tsy am'izany fa ty antsy ty mihitsy no ataoko amin'ny lohan'ny le tsisy saina io zany de tsontsondromoko maandroany de velomany amin'ny mandrak'izay any any miona an'izay sika tafahoana zany ho farany zay vita tsara ny ty tena matiko tokoa Setra marina ahoana ty razany ty zao fa fanakelina tsemboana raha zao moa no misy olona tonga ato mahita nyty raha mandriky ty de higadra so afa-baraka fa aleo antsondra milika nakaiza moa le findayako teo tsika Allô Ramily Allô message rive ranga Allô atoka tsy ambany fandrina kanefa atoka hono ty raha mandrika be ty ny andro ty vao amin'ny 1:20 oratoandro tena loso ty de vitantanako folo reto namony ny andefo mandroko ve tsy maninona zany zay vao tena hoe vehivavy ndry Sandra sady herim-batana io fa maninona ny findayako ary aleo tonga de raisina avy trano fa Olivia ka izy raisiko ve aleo raisina de mety eo Allô ahoana kira vavy aiza ihany kinareo mbola tsy tonga foana efa isakafo ane mbola miandry any Setra kia tsy hitako izay nalehany fa efa ela ihany zay ny ala tato trano tongafa ndry de mba eto aky le satroka ao tranonay ao sa izy ndreo napetraka Setra ato amin'ity baritika izy fa aiza ny laklenareo ki nga ty ie napetraka amin'ny Setra ka
Ka le ady fotra efa ho vita fa amin'ny 4 tolakandro any vao mody. Aleo tapahana ka manilinkella fotsiny. Raha miantso koa ve? Ira mily io ka. Allô? Fa misy inona no miantso atandro be ity ha? Za ty ampiasana dia sahirana be sady mbola midesavy zany ny findaiko dia napetrako tao an-tsena tao. Fa ahoana Sandra? Tonga avy aingana arak'izay azo atao aty an-trano ianao hoe aty miresaka betsaka. Aingana rera mily a. Ho avy zao fa tiako fantarina hoe misy inona. Daiza tokoa aloha le trano e. Eto akaiky ny hôtel Rasianaka e. Andraso ivelany eo dia mifampiantso eo ihany. Vadiko akia la saiza rakizy efa atry ny malomaraina angakizy niala teto e. Nareo nefa tsy niady. Za niala teto ane kizy nandama trano e. Dia ndrily lasa nanao volo. Fa akanjo ohatry ny ahoana aloha nanaovany Sandra. Zay ange fa nandeha dia andao ozy izy vila atao amin'ity bary ity. Za tamin'izay efa tsy nanaiky saingy reny namany reny nitondra azy. Ny vadiko akiry Olivia. Very mafy kitia. Ny vadiko efa manao fikarohana kely polisy Polisy? Ka zany zao no azo ataoko. Saika antany andriry zareo saingy indry ary tia mitanondry dava ohatr'izao. Dia ampangino aloha ny ranomasy fa tsy ahavita ninina io e. Ho maika ary indry arary eo. Tena misaotra kia. Alanenina ihany ny antsika. Na zay no nampanjavina ny rahalahiko ry Olivia. Efizay mirahala sisa no any Kibiray dia mbola nandaoko izy. Ka mijery ny reninareo ny tena tsy tantoko feno toa tsy hita ity izay marina hoe nakaiza izy na nakaiza. Maman anie rehefa makany dia ny anarany sedra foana no any voatonony. Tiany loatra ange iny zanany iny ka tsy afaka ambavany mihitsy. Iny ange ry Olivia talohan'ny anambady mbola miara matory amin'ny maman e. Mahagaga tokoa fa reny olona tsotra reny to mora anday ranotsirariny. Tsy vitany hoe araroton'ny olona amin'ny fahatsorana fa mbola tsy dia lava andro iainana. Mety tian'Andriamanitra angamba dia alainy aloha amin'ny fotoana. Avoaka aloha zany ho any. Fa gaga amin'ity rahavavy no tia mihitsy aho ry Olivia. Tokony mba hahatonga saina azy ingery ny zava-miseho reny. Aizaka mbola tsy mipetraka hatrany foana hatramin'izao. Manarydire izy. Mety hoe mangina be ao dia aleony mba mivoabokany. Ny loza zao dia mififindrantsika ka mety ho izy rery ny ato. Amin'izay mangina be ato izy. Ny ary efa tsy androko ny alako ato amin'ity zavatra manalokaloka isan'andro ato tiako. Iny anjeo fa lasa ny saka ny trondro. Sady ngeza be iny lasa niny Atray marina. Mimi. Dia zay akia. Ho any Tamatavy akia za. Hiasany amin'ity volana ity. Ka asa inona ho ankizandro Sandra?
Mivarotra kia. Atao ahoana fa izay aloha no mety. Fa mbola hiteny amin'ny maman sy papa. Ie, aleo aloha midinika any fa tsy mety angamba raha hoe aty ihany aleo fa ohatra hoe anokafaka épicerie indry. Zangy ihany tsy dia hoe miasa be ohatrany ahoana fa mitazona compte fotsiny. Misy tranombarotra ny monsieur Ramily izay ihany dia izany responsable an'io. Ramily? Ie. Ohatrany tsikaritro misy zavatra hafahafa tokoa aminareo efa manambady aneky ny Sandra ny zanany ary ray taona amintsika amin'ny faravavy. Ndry akia. Tsy blème izany fa ny fitiavana tsy misy décalage nataony izany ho zina zay Andeha zany ianao anaka kazadiny bebe rangory. Za ty tsy mahitsy indray fa raha nahy dia mba ny fampiantso Tsy dio ana dia indray mandeha samborana ihany ary. Ka zao ny ataontsika ry bebe makanesy ianao any amin'ny Gina isaky ny alahady tolakandro. Dia eo amin'ny telotelo eo za miantso. Dia miresaka tsara tsika mianaka. Aza tonono reny fady reny anaka. Sandra, tsy aleo ve isorona? Tsy esoriko ty ka. Dia sahanao ve milaza an'izany amiko Ramily? Tsy hamon'olona ka. Ko naninona ny namono teo aloha ka? Sady zao tsy zanako koa zany Sandra. Ramily. Izay ihany ka. Mingavy anao mba tsy hanao an'izany re efa olona ngeo aty ny vitako ary nanenenako ka mbola atao. Lasa fa miandray mibandy akamako lasa. Dia izany natongavako tamika ohatr' izao ry bebe rangory mafy tena mafy amiko ty ka mila ny fanampianao Ohatray, aza matahotra indry saingy tadidindry moa ilay teniko tamin'ny voalohany hoe io zazy io. Angalako zazy ianao bebe fa aleo re ty ho tezay. Dray angano masina azo sangina ry ty ary any masina ane io karakely ty ny tapy Feno tsy Sandra ve eo mipetratra ery ary manao ineto ary izy io. Marina. Aleo atonona dia hita eo Ary inaky malasa saina be eto tonga oviana tety tanandry tonga tsy niteniteny Sto be voka be kindry ry Olivia. Tonga tamin'ny maraina be teo kisa dia veraka ny volako sy ny findayako tsy hitako izay atao dia saika ho any aminareo mihitsy io zao. Mahapalahelo no zandro Sandra. Iny misy bus dia andao hiaraka aminay.
Efa tia tamatavy aho zao. Tena gaga ny 3000 ty aka. Ataoko daholo ny fomba rehetra. Sa efa tsy mahasinodo tsony koa bebe rangory. Toka mahody any an-trano ka. Raha tsy hody dia hoaiza nefa. Nanome vola tokoa ry Olivia kanefa ny findahinina koa moa izany ny vereo. Hoay, tokony hivilany amin'ny bebe rangory tokoa milaza ny vaovao hoe be voky le kala ratsy iny. Mianatra amin'le famakaizy mba ho aiza amin'ity tany tony nanao masazy afa reraka be re. Io ny sakafo dia le loka tiany labe efa voky efa tena voky ray anaty tanyty vola kelinao ty fa tsy maintsy hiakatra zao dia zao any tanà fa tonga avy any ivelany vady aman-janako. Eny voato zao no amantana zay fa lasa te vola 2 alina ariary fotsiny venona velanao anay mianaka raha mily zangeka mitoejazy mila rejima tsara. Rejima mandiana mitady. Zao miantso fo maraina be zao. Ny olona mbola matory dia. Allo? Manahoana kia? Allo? Teraka tamin'ny alina kia, lankely. Dia ahoana ki? Faly be zany. Arabaina nahazo any kotokely. Ahoana ny afaliany feno zay? Mba omeo anao izy. Manahoana Sandra? Ao fa andefasana fireno dia miakara zao fa efa hody any an-trano zay ka sahirany. Ny mpanampy moa tsy misy ao. Dia mba manarako ny dianay. Aleo tapahana. Manara ny dianay hony. Zao ny akanjo nalaindry dia eto aty. Le akanjo fanaovany sanandro io raha le zaza mihitsy anefa no alaina velona. Tsy mety zany ekia. Ny aino io zaza io ny fofony eto ka ity ve adaly. Androany tsy maintsy mandalo aty. Raha pitso talata ka tsy mandray olona fa andro fady io. Bebe fa mbola misy olana konge. Inona indray? Raha mila nge ka masiky. Le ody ary tsy nohaniny akory. Tena ferevitra ary bebe. Aza matahotra ity tsitsika ataontsika amin'ny zanatra vavindry ity zao no atao eto. Aleo aloha ty milamina dia 8 indray ny ady manaraka. Andray dia dadany napetraka mihitsy jereo nge le olona lavalava moa dia nenao mihitsy ry feno
Telo isy fanasan'reto lamba reto ka tsy voateo ve reo no sasany ka efa lena sahady nge reto eny ary ny reniko moa ty mbola matory beko ka maditra alina ny ianao ka tsy misy atorian-dreniny alohaloha izy atory kely to mahamana be zany nge Sandra ty aleo aloha arahako maso tsara hoe sa ve hoe angalatra ny reto lamban-jaza reto io fa manasa sady mierikerika eto amin'ny varavarana eto mahita azy tsara ny rideau ihany koa moa transparent ka mora ahitana azy tsara io ohatray io fa misy lamba feniny ao anaty zaridainao ohatray marina mitomany indray ty zazy ty aleo ialeto fa arahako maso tsara ny fivoahany ato anaty tambo ato inona reny tianyty Sandra ty atao angalatra nefa ve dia lamba ray ary amin'izay indray dia ararotiny amin'ny fatorian-draha vaviny zany ho any amin'ny bebe rangory ary atao inona ny arokely iny Sandra dia inona no mahataitra ny Sandra amin'izany io ka zany fa atao inona ho ahy iny eo jereko ny ao anatiny ka misy atikolotiko maloto ange ty feno dia ao anatin'ny arokely mihitsy ve no ampirimana ny atikoloty afahafa kely indray zany ko allo mbola ty amin'ny rahavaviko ahy Ie, ho avy fa aiza ianao? Nasoa ihany fa misy ny antso ny findaiko fa raha tsy izany tsy niala teo iny feno iny. Ohatrany misy zavatra mahamahana azy zany dia mila mitandriny ry zandry Sandra. So dia ho afa-baraketo izay voalosa. Ary ho aizaka indry zandry Sandra, tao miomakomana be? Andeha hivoaka kelaka izy misy zavatra ataoko kely any ivelany any. Ifeny koa neky ka lasa vao eo dia tsy misy olona afa-tsy izay mianaka zany ato kanefa ny zaza ty maditrako. Na hoe natory kely aza ato dia mbola tsy ampy zaza maditra be. Za ange tsy ela ny andro Olivia Ay. Vetivety any dia tonga ka tsy maharitra any fa vao mahita ny zavatra hovidiako za dia miverina. Sady tsy alavitra ange zany etsy ambany avaratra etsy fotsiny akila vavy sady ny zaza koa ary io matory beko. Dia izay zany na mahamahana Sandra teo iny aleo aloha rangaha arahana dia hoenona tsara izay ataony eo ny heriny maizina izany koa ny tsy atahorako enoko eo ambaravarana eo izay ataony sy tiany eniny ary io raha vao mivoaka eo efa vonona avokoa ny zavatra rehetra endro rery bebe nataoko tsitsikaritra ny tao an-trano mihitsy ariko ay le lamba teo zany angambany inona reno ataoko iantso manam-pahefana sa iantso piritra oka aloha tia ny lahara ny finday amin'ny piritra fa tia no aingana zao dia aiza ho aiza ary ty toerana misy andrangory ty aleo rangaha tsy ho naingana ka
anareo Rymasina, indro ny zanakareo, ny avanareo mila vonjy ka tonga eto. Misy raha vavy ny any izay miseho ambony, mangon-javatra maro, ka inona fa vitana avy aminareo izany, ary ty zandry ny to tsy manana mihitsy. Ko io ny sorona ho anareo ka raiso tompoko. Avy atirikala. Io raiso ny tanako dia miaraka miondrika tsika roa vavy zao. Dia atao vety ilay akanjo netindriko e. Aingana. Ao, ary vao ny volondriko e, vao. Sao, zay. Jesoa. Indro zay tonga eto miaraka amin'ny ranovoasina. Oe, Masina Benoa. Enao le mpiaro anay mba tsy ho azony ody ratsy sy ny famosavindry. Vonjeo e. Ka mila nerinao zahay. Vonjeo e. Oe, to misy azavana manjopika be zany e. Oe, vonjeo e. Mifona re tompoko. Mifona re. Mifona re mamono zany azavana zany e. Mifona re tompoko. Mifona e. Oaty e. Vonjeo e. Oka e. Oka ho azy efa e. Oaty e. Mifona re tompoko. Mifona re tompoko. Oka re. Sotranao rery feno raha vavy hafa kely mihitsy ane indra vaviko iny e. Hatramin'izay natratrarana azy zay tao lasa mba mpivavaka ty izy, mamonjy lamesa sy tapaka. Fa na izany naty izany mila mitandrina mandrakariva ianao reo Olivia. Tsy azoko ry feno mila mitandrina. Bebe rangory falehany azy ny efa mahatiniko aiza-tsony eo iny. Ka tsy fantatra angeza fiovany ny raty tsy kely lalana. Lena angamo ty zasy ty fa io e io lambo io mba eto aty ry feno. Ka tsy efa zao raha vele nambarako anao e. Soa ihany fa vola kely ny tao Ka mety hoe nindraminy izay e. Mbola miverina eo iny e. Ny entanary nge lasa avokoa e. Jereo nge mikorotana dolo ny entany ato. Mafy tena mafy le asany devoly ry feno ka. Ela be koa mila izany vao tonga ato an-trano ka. Fa nahavita trano tsara aloha izy. Sady amoron-dalana tsara mihitsy ty izy. Za koa moa efa tsy dia vahiny eto Tomasina intsony. Inona tokoa moa ny anaran'ity tanàna ity teo? Tanamakoho. Mihodina kilatsy fotsiny dia tonga ao amin'ny bazary be. Oatra ny vadina karana kosindry amin'izao ry Sandra. Oe, ary manino izany findaiko izany. Tena ramily io. Allô? Ahoana? Efa tamy? Ela be ka. Ka izao e, mandehana ianao miantsena fa misy vahiny tsika. Mety amin'ny ray ora eo zay no tongany Oisy tapaka sahato veranga. Tsy misy mpizo akory. Aleo andray tokotoko eto dia lasaka. Paosipaosy izany mbola ela be.
vity reto ny sakafo rehefa voalahatra. Izay fa manino ny findaiko marina. Oui, efa aiza ho aiza? Efa mahery 10 minitra ny amin'ray Efa akaiky ka, fa izao tonga dia asay voainy gardien vavady fa efa mahatazana ny trano zay izao hoe. Ary aleo hoe ho tsokolovoka eto amin'ny varavaram-pitaratra ambony rihana eto. Iny tokoa eny. Miaraka amin'ny fiara 4x4. Tre? Ary izany vehivavy mipetraka amin'ny devant izany. Aleo hoe isaina. 1, 2, 3, 4. Izay ve. Zanak'Ramily io. Tena zanak'Ramily io amin'ny devant io. Raha leo amin'izay hiala moramora eto fa efa njany miditra ao ambany eo zany zareo. Aleo le hijery fitaratra kely ka. Manja kosa amin'izao Mandroso tompoko. Mazoto toerana ary. Mansoraka izy dia mipetrapetrahy. Ary vita matsiro zany sakafo zany Sandra. Fa izao aloha izao mialohan'izany aloha dia tokony mba hifankafantatra ihany tsika ka. Dia aleo aloha ataoko ny présentation hitako Za aloha ny Ramily fa fantatsika rehetra. Dia zato no vadiko. Ka Isabrina no anarany. Izy mianadahy no zanako le lehilahy Donatien. Ary ny vehivavy kosa Romina. Mbola mananjoko reo fa manohy fianarana ny velany ihany. Leonardo no anarany. Ary farany izy kosa zareo no Sandra mpanampitsika vaovao avy any Antananarivo izy io Tena fanina be zany. Ahoana koa ary zany. Aleo mody voka kely. Lany ny saky izay tondro izay fa aleo alaiko vetivety. Manao azafady indrindra tompoko. Ny afarandriry Sandra. Ena mangataka ety atsena sisa. Misaringo bori-damba tahaka izao sisa ny farana. Dia ody tomenatra ihany. Lasa mpangataka nefa tia zato mbola tanora kely tokony havita hitady. Izay tokoa le hoe mila mandinika trano vao manao zavatra. Mangatsika iringa eto zany. Iny misy fiara tsara tarehy. Aleo aloha atonina sao dia mba hanome volana dia ny amidy mofogasy any ary kio. Mangataka re tompoko. Mangataka re ramseo. Ty misy 2 ariary. Dia misaotra indrindra tompoko. Sorry madama mba misy asa azoko atao any. Eny fa na dia hoe manadio WC ihany re. Aleo manaraka rery madama. Io re ramseo. Sady firosoko ngety fiara ty fa afaka ny fitohanany. Ao mo re tompoko. Aka toy ny amin'izay ny fitaratra reo liviaka. Zay dia tratra ny fitohanana sahady nefa maika be. Zany mo re madamo. Mirosoa anao aty aloha reo Olivia dia aloha izy aorianao ka. Dia tsy maninona ve izao lotoko izao raha hoe mipetraka amin'ity sezana fiara madio be ty. Miakara dia andao
Afakio ry Olivia. Saroko io. Olivia, Olivia Olivia Sven, Olivia. Olivia Sven. Ary aisetra. Setra de Ramily de bebe Rangory. Ny farana teo Misaringo Bordamba, nosoratany Randriakoto Jean Patrick, novelominy Ony Miajanirina sy ny Ravo ary Oly, miaraka tamin'ny Falsy Rakoto ary Sinez. Anjarylivana no nandray feo sy nanantontosa.